La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax. Ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao, ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente ny vaovao. Sarotraritra ho an'ny gouvernement vaovao sy ny filohan'ny république no ahita fahombiazana amin'ny fanatanterahana ny asa andrasan'ny vahoaka azy ireo. Antony, maro ireo mpikambana vaovao no tsy zatrady raha nambara ny mpandinika politika. Taorian'ny fanendrena ireo ministra mandratra ny gouvernement Tsay Christian lahady teo maro ny fanonkevitra maro samihafa amin'ny tambazotra tserasera. Manoloana izany, miantso fanadadiana sy fandraisana andraikitra ny solombavam-bahoaka. Naparitaka amin'ny CSP manerana n'Antananarivo ireo vaksiny AstraZeneca nanomboka androany isorohana ny fitangoronan'ny olona maro. Efa mandeha ihany koa fanaovam-baksiny Johnson raha ny fanazavana azo. Renim-pianakaviana iray no maty no rasarasainy andian'olona teo imason'ny zanany roa tany amin'ny fokontany Analavaky anatin'ny distrikan'ny Vondrozo. No tapahany Jolay ihany koa ny tanan'ilay zazakely vao 10 volana zanak'ity ramatoa ity. Mahakasika ny vaovao any ivelany kosa indray dia mitoy ny fitaterana olona hiara ao Kaboul. Teratany Frantsay sy Afghan maro no efa nandeha tamin'ny sidina voalohany omaly nakany Frantsa. Mbola narivony kosa ireo mikasa ny tsokany ao toerana. Nedidindra vetra. Ankafan'ny indray tompoko lasy tompoko avy ny tsy dia nay tokantrano amin'ny ty alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV Manasanoary. Anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolon'ny politika avy hatrany no hanombotsika ny vaovao dia ho sarotra amin'ity gouvernement vaovao ity sy ho an'ny filoham-pirenena no ahita fahombiazana amin'ny fanatanterahana asa andrasan'ny vahoaka azy ireo. Antony, maro amin'ireo mpikambana vaovao no tsy zatrady raha nambaran'ireo mpandinika politika Henri Florent. Efatrandro aty aoriany ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy. Ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny gouvernement. Misy amin'ireo ministra no efa miniteraka resabe teny anivony tambazotra tserasera maro samihafa noho ny lafin-javatra maro izay manaitra ny masony mpanara-baovao. Ny antony nahavoatendry azy ireo handrafitra ity gouvernement ity. Fanontaniana maro araka izany no apetraka ny mpanara-baovao manoloana ireny toe-java-misy ireny. Nanambara ireo mpandinika politika fa tsy ho lasa lavitra amin'ny hiandrandrana azy ity gouvernement vaovao ity noho ny fahabetsahan'ireo olom-baovao izay tsy zatra ady amin'ny fanatanterahany ny asa-panjakana ka hiana ny aratsendrika ny filoha any amin'ny taona 2024 raha toa ka ireto gouvernement ireto no antanena sy ambara fa hiasa mafy ao anatin'izao roa taona farany izao. Zavatra miseho zany anatin'io dia tsy ahomby gouvernement io rehefa tena ataony fandiniana lalina satria dia zao ao anatin'ny ekipa zany mitaky entraînement raha satria ohariny amina baolina foana natao ohatra tao anatina zay fanendrena gouvernement zay ka raha tsy nisy entraînement mandeha dia aiza ny afatarana inona ny tena manavanana an'ity na ny ohatr' zao inona mety lesoko inona ny tombon'ity olona anankiray ity. Zavatra miseho anatin'io nefa zany zao rehefa tena dinihana daholo ireo peda be amin'ireo mbola mbola tsy fakahitahita traikefa akory ny akabetsahan'ireo olona ireo ary misy tena olona hoe novisy mihitsy amina fatanana raha-mpanjakana. Zay zavatra misy zany ny akabeny ka no tsy mitovy no mitondra raha-pirenena sy ny raha privé. Beda be no manafangaro an'izay zavatra zay. Any amin'ny raha privé zany averintsika eto fa raha androany matory dia raha-pitso maraina manapa-kevitra. Azo atao zay amin'ny raha tsy miankina. Fa ny raha-mpanjakana kosa dia misy rafitra tsy maintsy arahana, misy pitsopitsony tsy maintsy arahana. Ka fijeran'ny gouvernement io zany dia mety maro ny zavatra hitranga vao mipetraka ny olona dia misy dossier miseho indray. Raha pitso indray mety ina indray zavatra hitranga dia lasa zavatra matsikaiky izy nefa ny raha-pirenena no entina. Ankoatra io, nanamafy ireo zanaky ny faritra androy fa zava-dehibe ny fahitana ny zanaky ny faritra ao anatin'ny gouvernement, indrindra fa ny ministra misahana ny rano mba ahafahana manatanteraka ny fitarihan-drano makany amin'ny faritra, hialana sy hitondrana vahaolana maharitra mahakasika ny kere any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny. Ny zavatra andrasana amin'izareo dia ny fampandrosoana ny faritra androy. Ao anatin'izany ny resaka rano
zay tsy miafina amitsika fa misy any tetikaso zay efa manomboka ny pipeline zay efa manomboka am'izao fotoana zao. Zany dia tetikasa goavan'ny filoham-pirenena ka anisan'ny asa miandry ny ministra ny rano zany tsy amin'izay tsy voatanisa zay mbola miandry azy ihany koa. Ireo ministra ireo dia olona mahatoky, olona manam-pahaizana daholo izy ireo. Be da be ny asa miandry an'izy ireo any amin'ny faritra Androy indrindra. Ireo dia ministra Madagasikara fa tsy dia nijerena manokana amin'ny faritra Androy mba ahafahany zareo mijery an'izay fampandrosoana an'izay. Olona mahatoky ary olona ataontsika hoe manana traikefa. Na eo aza izany rehetra izany miandrandra savetrany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny famahana ny fisondrotany vidim-piainana sy eo amin'ny lafiny ara-tsosialy. Isan'ny andrasany maro ihany koa ny fanadiovan'ny filoha ireo olona akaiky azy izay tsy ahafahany manatanteraka ny asa sy ny velirano ny fanaovany tamin'ny vahoaka malagasy. Tontolon'ny politika izay hatrany dia taoriana ny fanendrena ireo ministra ny alahady lasa teo dia maro ny faneho-kevitra amin'ny tambazotra tserasera. Mahalona izany dia miantso fanadihadiana sy fandraisana andraikitra ny solombavam-bahoaka. Io ny nasaina. Sisy lany ny faneho-kevitra amin'ny tambazotra tserasera taorian'ny fitsanganan'ny governemanta vaovao tarihin'ny Premier Ministre Antse Christian. Ireo ministra vaovao no tena voatontonona matetika amin'izany izay voalaza fa tafiditra amina raharaha fisolokiana ao ny fivadia-pitokisana, famadihana palitao sy ny sisa. Manoloana izany nitondra ny faneho-keviny ny solombavam-bahoaka. Miteraka resabe amin'ny gazety sy ny any aman-jery, ny Facebook ihany koa ny momba anazy io. Fomba fahitako azy dia tsotra. Raha misy ngambany manana ny renseignement matanjaka indrindra dia ny fiadidinan'ny Repoblika. Noho izany tokony tonga tany amin'ny filoham-pirenena, tonga tany amin'ny Prime Ministre ny information rehetrarehetra momba an'izany, tantara rehetrarehetra enitsika ny hoe apisoloky, escroc international, le bandy sy ny karazan'izany. Fa raha sanatria ka tsy tonga tany amin'ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministre zany talohan'ny fanendrena azy dia hozy izy hoe mailomailo andriamatoa filoham-pirenena fa misy tentative d'assassinat amin'ny endriny hafa indray zany mbola misy manodidina anao eo ka mailomailo ihany amin'ny zavatra ohatr'izany. Raha sanatria ka tsisy mola izy dia za kosa miteny hoe aza mifanendrikendrika kosa fa tsy mety no mifanenjika ao anatin'ny zavatra ohatran'izao. Andrasana manoloana ireo faneho-kevitra maro samihafa amin'ny tambazotra tserasera sy amin'ny haino aman-jery, manoloana ireo mpikambana sasany ao anivon'ny governemanta ny mety fanazavana na fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana Foibe. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia naparitaka amin'ny CSB manerana Antananarivo ireo vaksiny AstraZeneca nanomboka tamin'ity androany ity. Efa mandeha ihany koa ny fanaovam-vaksiny Johnson raha ny fanazavana azo. Io ny nasaina. Noho ny fitangoronan'olona maro izay anatanteraka ny fanaovam-vaksiny andian'ny faharoa amin'ny AstraZeneca teny amin'ny CHU Giera Omaly, naparitaka nanerana ireo CSB eto amin'ny faritra Analamanga ny fanatanterahana izany nanomboka tamin'ity androany ity. Fa manomboka amin'ity anio ity dia afaka manatona tobim-pahasalamana raha eto Analamanga izy no mipetraka. Dia mitondra ilay carte de vaccination dia afaka misitraka ilay deuxième dose avy hatrany. Misy amin'ireny olon'ireny nanary an'ilay carte de vaccination. Tsy maninona, tsy midika akory hoe tsy ilaina ilay carte fa somary ho taraiky kokoa ny fandraisana anao raha narianao ilay carte de vaccination fa mbola ifampitedavana taiza ianao nanao vaksiny, tsy hoe miazakazaka akory ny olona amin'izao fotoana izao dia ho lany ny vaksiny. Tsy toko, mbola isy ny vaksiny tsy maintsy ho avy. Anjary tahaka an'ireny ilay vaksiny ataontsika amin'ny zaza andeha routine na filazana mpitsabo azy io vaksiny io dia aza mikropaka. Araka izany manantona ireo centre de santé de base ireo rehetra anao ny deuxième dose amin'ny vaksiny AstraZeneca. Efa mandeha ihany koa ankilany eny amin'ny CHU be Felatanana ny fanaovam-vaksiny Johnson & Johnson ho an'ireo izay olona marefo sy nosokajiana ho laharam-pamehana. Raha ny fampitambavaovao ray teo anivon'ny ministera ny fahasalamana, aorian'ny fanaovam-vaksiny andian'ny faharoa AstraZeneca no anomboka ny fanaovam-vaksiny Johnson & Johnson ho an'ny daholobe. Aza miady hevitra amin'ny olona matanjaka. Zay no afatry ny mpitsabo toko lasy toko vavy. Misy olona manana hery fiarovana, mahafantatra ny hery fiarovana any aminy dia misafidy ny tsy hanao vaksiny izy. Fa ho anao tapao ny hevitrao, manahoana ny toe-batanao, marefo ve? Miserasera amin'ny ara-tsosialy maro isan-karazana ve ianao? Mpitandro ny filaminana ve? Mpitsabo ve?
manova vaksiny fa natokana ho anareo la ara-pahamehana amin'ny fanaovam-baksin. Ny Johnson dia efa nanomboka amin'ny fisokoatana anarany ary efa manomboka ny fanaovana vaksiny topoko ao amin'ny be filatanana nanaovantsika ilay Johnson. Araka izany, itoy ny fanaovam-baksiny adina amin'ny Covid-19 ary isandrahaka manerana nosy. Tsy hijanona amin'ireo karazam-baksiny efa misy sy tonga eto an-toerana ankehitriny izay vaksiny izay raha ny fampitamba vaovao ray, fa ho avy ihany koa ireo vaksiny hafa tafiditra ao anatin'ny mekanisma Covax. Tanjona anatin'izany hanao vaksiny ny olona rehetra 18 taona no mihoatra, izany hoe ny 50.5% ny vahoaka malagasy hatramin'ny 30 Jona 2020. Nanomboka androany fanaovana vaksiny Johnson ao Nosy-Belleville ka ireo teratany vahiny no betsaka nanatanteraka izany. Nanamafy ny mpitsabo fa tsy afaka manao vaksiny Johnson ireo navita vaksiny AstraZeneca. Ka itao Andriatsilavo. 20 sy 7 dozy andiany voalohany no azo Nosy-Be amin'ny vaksiny Johnson ka ny zokiolona 50 taona ny mihoatra, ny marefo, ny mpiasan'ny fahasalamana sy mpitandro filaminana izay mbola tsy nanao vaksiny AstraZeneca no tanjona. Ankoatr'izay, afaka manao vaksiny ihany koa ny mponina tsy ankanavaka. Ka dia aleo dian'izao mbola manginginy izao magnamafy ny fiarovan-tegna tsika amin'ny alalan'ny fanaovam-vaksiny. Ka entanimo ny avagna agny agnaty tokantrano amin'ny fiarahamonina arahany nambara tefa tsy misy rehefa mipetraka eto Nosy-Be dia afaka magnano ty vaksiny ty ary magnaraka le fiapetraka voalaza ty. Zay zany mahakasiky le Johnson. Fa kosa ho antsika zay efa nitsingony taloha le Covishield, nintsika zany sakafo zahazahao agny le tapakila indesintsika hagnano le deuxième dose. Nampafatarina sy nisokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny gymnase ny fanaovana vaksiny ary natrehan'ireo mpitondra sy manam-pahefana ao Nosy-Be. Samy nanentana ny tompon'andraikitra ny rehetra ary nanamafy fa tsy antery ny fanaovana vaksiny, iarovana ny tena sy iarovana ny hafa ary lalana iray sy dingana lehibe isokafa ny sidina iraisam-pirenena. Entana antsika jiaby vahoaka mba ho avy hagnano ty Johnson satria iarovana ny vatananao mba tsy hamindra amin'ny hafa koa le arety. Sagnatria misy fahavazan'olo araiky le arety mba tsy hamindra amin'ny hafa. Ka ity ny Johnson ty dia misokatra ny any ka hatrany fanjava Desembre, zany mois de décembre any no iafarany le fanaovana ty Johnson. No mafisy ny mpitsabo fa tsy mahazo manao vaksiny Johnson, ireo izay efa nanao ny vaksiny AstraZeneca izay miandry ny andiany faharoa ho avy ao Nosy-Be. Le olo tokony hagnano ty vaccin ty zegny olo tsara nagnano vaccin mihitsy. Dika zegny hoe zay olo nahazo première dose ny Covishield tsy magnano ty. Fa ny Covishield zegny mbola ho avy a Nosy-Be efa regninareo tamin'ny vaovao donc afaka moaly zegny na avy teto Madagasikara nyresin'ny ministre miaraka amin'ny ambassade maromaro ny vaccin AstraZeneca satria ny Covishield hoe mitovy amin'ny AstraZeneca fo. Dika zegny zay nagnano première dose ny Covishield hagnano deuxième dose ny AstraZeneca. Nandritry ny andro fanokafan'androany, olona 470 no nanao vaksiny ka teratany vahiny ny ankamaroan'izy ireo. Ratsy hifiny, misy 20 sy 750 ireo mponina ao Nosy-Be navita ny vaksiny AstraZeneca tamin'ny andiany voalohany. Mahakasika ny fivoarany vanaretina Covid-19 eto Madagasikara kosa indray raha ny antotanisy dia tsy nisy ny lavo efatra ny tranga vaovao miampy kosa ireo sitrana soamatsara raha nitatitra ny voaka tamin'ity androany ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia raha ny fanadidina natao dia fanenina ny fandrehetana afako sy fisian'ny setroka teny Andriamanitra ny sabotsy lasa teo ho ny tale generaly Sam tsy azo ataony mandoro fako eto Antananarivo renivohitra izay efa voasoratra ao anatin'ny code municipal d'hygiène ny alarana Efson. Araka ny fanambarana nataon'ny tale generaly ny SMA, hita fa haninina natao ny fandrehetana fako sy ny fisian'ny setroka teny Andriamanitra ny sabotsy atoandro lasa teo. Ka ny sampana-pamonjovona no namon'ny afo. Marina fa ny 20 isanjaton'ny fako miditra eny Andriamanitra amin'ny tapany ambany no may avokoa. Rehefa milamindamina ny situation dia tsy maintsy iroson'ny fanadihadiana ametraka fitoriana ny SMA zany ikaroana ny olona nanao an'le nandrehatra an'le afo
maritsiary nefitsika dia misy setroka kely foana eo amin'io tobipako na amin'ny andavanandro ary reny setroka ireny a vokatrio le afo mirehatra satria indraindray izy io miverimberina dia vokatrio afo io zany dia misy otrika afo any ambany any miotrika ao dia rehefa sendra rivotra tsiotrio-drivotra dia mahazo aina le afo dia indraindray mirongatra indraindray izy miletika any ambanin'ny tany any a rehefa avy ny orana raha mahatsikarika tsisy ninona mihitsy eo fa manto iny any aty ambony dia maty le tsy miakatra le setroka. Ny code municipal d'hygiène no efa mamaritra fa tsy azo atao ny mandoro fako eto Antananarivo renivohitra ary miatra eny amin'ny fanariana fako eny Andralanitra izany. Efa misy ny ekipa ny SMA miambina ny afo tsy hitarany ary manana fitaovana famonoana afo eny an-toerana. Fa rehefa teny an-toerana hita fa tsy voafehy ny afo dia nanampy ny sampana mpamonjy. Otody fahasahiranana ny fambolena vary aloha amin'ny ity taona ity. Atsasan'ny rano fampiasa ihany no afaka ampiasaina noho ny fiainan'ny rotsakorana tamin'ny taona lasa raha ny fanazavana azo. Ny lalana izao. Atsasan'ny rano ampiasaina amin'ny fambolena isan-taona ihany no azon'ny mpamboly vary aloha amin'ity taona ity. Hoy ny tale jeneraly ny Ampipa. Antony fiovan'ny toetrandro ka nampiena ny rotsakorana tamin'ny taona lasa no antony voalohany nampiena ny rano ka nampiena ny rano ampiasain'ny mpamboly vary aloha. Kafa ny aloloha aloha zany dia mazava ho azy mampandroso ny tety andro fambolena ary mety hisy fiantraikany tsara satria mba iarovana amin'ny izay mety hoe fiakaran'ny rano any an-tanimbary amin'ny fotoana fanetsana amin'ny fotoana fampiakaram-bokatra dia lasa loha kely izy zany tamin'ity ary mahazo tsara le fotoana mahampafana ny andro dia mitombo tsara ny vary mety hisy fiantraikany tsara. Raha ny fatran'ny rano kosa dia nitazomina ny fatran'ny rano hatramin'ny herintaona manodidina ny 9-10 tapitrisa metatra toratelo. Atsasan'ny filàna izy eo raha fantatsika. Tsy maintsy misy lama apetraka mifanaraka amin'izany hisitra ny rehetra ny rano. Io filàna io dia zaraina zany manomboka tamin'ny voalohan'ny volana aogositra ka hatramin'ny mihity indray izy amin'ny faran'ny volana oktobra. Izay ny tsinjarana anazy. Raha araka ny tenenina teo hoe ny filàna tanteraka dia indroan'io fa ny teknika ampiasaina zany no asiana tourdo izany hoe fifandimbiasana. Mihity ny aty ambony ohatra dia misitraka ny any ambany mihity indray ny fizarana rano makany ambany dia misitraka ny aty ambony. Izay zany ny teknika efa nampiarina tamin'ny herintaona. Tamin'ny herintaona rahateo ihany koa dia sady nisitraka ny ilany aty amin'ny Betsimitantatra zany aty amin'ny ilany Atsinanana no misitraka rahateo ihany koa ny ilany andrefana tahaka ny Ambotrimanjaka, Ambodrapeto, Akadomanga, Fiombonana. Izany hoe somary sokafana kely indray ny barrage eny Tanjombato amin'izay fotoana izay dia mba afaka mandeha makany amin'ny manaraka ny renirano ny kopiny ary mamily rano ny any amin'ny faritra andrefany. Commune maro no miankondofo amin'ny rano ao amin'ny renirano Ikopa indrindra amin'ny fambolena toy ny Ambotrimanjaka, Ambodrabiby sy ny Maroava. Tao anatin'ny taona maro no efa niena ny rano teo amin'ny renirano Ikopa. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Lame bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Isanandro.
Wawa Production et Telma vous présente Festival Somaro 8e édition, ce 25 au 29 août 2021 à Nosibé. Au programme, carnaval dans la ville de Nosibé, soirée VIP avec Wawa, diverses animations sportives, courses laka, football, marathon, mourengi, élection Miss et Mister Somaro. Spectacle avec Raven, Naël, Tina, Tax, Deizo, Zanjamedi, Rijad, Jalto, Jorshai, Rutsuvula, Zangarata, Bastalayon, Mad Max, Ambunjuna, Bigamji, Stéphanie, Ulmazava, Mille Clément, Goulam, Inosibi et Wawa. Et cette année, Summer Time à la plage Madrukel et showcase coloré avec Diocèse. Sponsor Mvoula et THB. Telma, sa fitque numéro 1 Malagasy. Toujours plus de foot ensemble. Voilà, on a l'épilogue de notre saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal Plus Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal Plus. Ni batterie Large Star. Batterie timila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Réussis ta rentrée avec Bic. Retrouve dans tes magasins habituels les crayons de couleur et les feutres Bic Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Bic Cristal. Vive la rentrée avec Bic! Ireo trangam-piarahamonina indray no anomboantsika ny tapany faharoany vaovao. Manoloana ny disadisa misy eo amin'ireo vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana any amin'ny distrikany Tsoromandidy noho ny raravon'olona tany an-toerana ny herinandro lasa teo. Nampaikapeo ny fokon'olona ary miantso ny fandraisana andraikitra nambina Ravelo Orson. Nampiakapeo ireto fokon'olona ireto avy eo amin'ny komina Ambararaty-be, distrikany Tsoromandidy faritra Bongolava ary amitaky ny tadiavana ny marina mikasika ny raravon'olona tany an-toerana ny herinandro lasa teo. Araka ny fantatra moa dia disadisa misy eo amin'ny mpitandro ny filaminana avy eny anivon'ny zandarmeriam-pirenena sy ny ben'ny tanàna ny Ambararaty-be. Rehefa kolonay le komandro ambony tsy ambany lalàna fa ambony lalàna sy zany no eto amin'ny firenena fa tokony hijona marina sy koa tandroy telo sy razana hafa ray voasambotra tao komina Ambararaty-be. Napetraka vialoha telo andro ireo olo reo kanefa rehefa tamin'ny alasina iny dia nisy gendarme avy aty amin'ny groupement gendarmerie naka olo reo tao amin'ny violona nitazona anazy ka ninday azy ho tifirina amin'ny tany atao hoe Ambalanongy fokotany Iaboketra. Fa izahay gaga de gaga fa tamin'ny raika amby 10 haly latsaka fahefany nisy basy ny refodrefotsy tato andrefa tanàna kanefa tsy nahasainy voaka zay fa natahotra rapitson'iny dia ny voaka ny fokon'olo nijery tany poanibasy io jerena fa olo efa day modabodaboko eto no voatifitseto. Mitantara zava-nitranga ireo avany maty nandritra tamin'ny fotoana io ary indray fepetra izy ireo raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra ho raisina amin'ny ity raharaha ity. Maraina io zoko tamin'ny efatra nalainy gendarme tao an-tranony dia rehefa tonga tany amin'ny voalo dia nidiny mandritra ny 3 andro asabotsy dia alahady alatsinainy ny haliny alatsinainy sady tamin'ny 12 tao izy nalainy tifiriny tany Aboketraka. Io olona io dia tsy nanao ninina gadra miaraka amin'ny vady aman-janany sy ny mpianorombony dia rehefa manatitra sakafo ena dia roasiny vadiny fa maheno resaka avy any amin'ny ben'ny tanàna izy hoe ho tifirina reo zokiko reo dia niteny taminay vadiny hoe ndanandry mody fa ho tifirina hony izahay
isaky ny mandeha eny dia tsy avelany manome mijery maso an'zareo fa idiny ao anaty velo miaraka amin'ny zazakely zareo reo. Dia tamin'ny latsinainy tolakandro nanaritra hanina sakafon'zareo hariva atao amin'ny efatra dia fa tsy nomena hanina fa amin'ny 10 alina ao izy vao mena hanina. Amin'ny 10 alina tika nitifirana anazy fa tsy nomena hanina. Antony hatra amin'izay tsisy fanadidina hatra mandraka izao namonoana zareo zao dia tsisy akety tsisy fanadidina zay tsy mahalala. Ngavy aminao monsieur président Andry Rajoelina hajaina mba hijery akaiky an'ity resaka problème amin'ny zanaky ny Androy mianjady ato amin'ny zanaky ny Androy ato Tsoromandidy ity satria ny zavatra hitako sy ny zavatra hisy raha somary tsy voajery akaiky ny zavatra toy izao dia lasa mampiteraka savorovoro ho an'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara. Ary manahy ara fa raha sanatry tsy voajery ny zavatra otrotony dia lasa miteraka atipoko ho an'ny samy malagasy. Izahay de tsy hijano ny fitakianay zao raha tsy mivaly hiakatsy parquet ny gendarmerie zay nahavagnon-doza sy ny ben'ny tanàna zay nahavagnon-doza eto amin'ny faritra Bogolava. Zay no manahirana anay ato, zay no mampikorotana. Manome herinandro zahay raha tsy mivahazy raha zao de hitohy no makany amin'ny mera any Ambaratabe zahay sy mitaka ny gendarmerie commandant groupement eto Tsoromandidy fa zahay tsy hijano amin'izay raha zao. Araka ny nambaran'izy ireo hatrany tsy voasambany akory ny zavanitranga tahaka izao tany amin'ity commune Ambararatybe ity fa efa nitrangana famonoana tahaka izao ihany koa ny 7 volana janoary 2024 lasa teo nefa tsy misy tony izany. Trangam-piarahamonina izay hatrany dia renim-pianakaviana iray no maty ny rasarasan'ny Jola teo masiny zanandro atao amin'ny Fokotany Analavaky distrik'ny Vondrozo. Notapahan'izy ireo ihany koa ny tany ilay zazakely vao 10 volana zanak'ity Ramatoa ity Henri Foloreo. Iray volana lasa izay nitrangana von'olona mahatsiravina tao amin'ny Fokotany Analavaky ao Bekomafa 2 kilometatra miala ny renivohitry ny distrikny Vondrozo. Renim-pianakaviana iray no maty no rasarasainy andian'olona teo imasiny zanany roalahy. Valifato no nahazo ity Ramatoa ity raha ny fantatra. Mitantarany zavamiseho ny zanany. Nanatry maso ny famonoan'ny dahalo no ireniny. Dahalo indreo da nikitrikitriky indreo mivarangara da ia o mamako ka mesiky rianozy da nikokolo zay mesahay da sinaregny da nosotony ny varangaranay da afaky da tafasoky izy andragno ay vadinaso sa meso mamako fa mbola ekady be gnagny izy da niteny tapa-kevitray mesy da sitany tamay dieny nipodla tagny da nofrainy da mitoa da dieny viviny igny da tafazoso tany nofrainy raika tany koa da milamosa niagny reny agnagny amizay da nofrainy re le randrona samitony da lava moay da nindesiky zandriko da hitomagny zandriko mesy ka mitagny da miahay magnety an'ireny firafirana mi amizay da avy koa zandriko raiky amizay zandriko zoky raiky managnarany fidelina amizay da nitrotry zandriko tapatagny mitony zany da nangaiky andrava nandeha amirababenay. Notapahan'ireto olon-dratsy ireo ty ihany koa ny tanan'ilay zazakely vao 10 volana zanaky ity Ramatoa ity. Raha ny fanazavana vavolombelona tamin'ny fitoriana ireto andian-jola ireto tamin'ny fangalarana omby fanaon'izy ireo ity Ramatoa ity ka izao niarany valifaty izao. Novonoan'ireo tsy mataotody zany Ramatoa Arfinety zay namela zazakamboty 5 mianadahy ary nesoron'ireo tsy mataotody ihany koa etagnan'ilay zazamena vao 10 volana. Tetitehana mihitsiny zany io Ramatoa io satria témoin zany tamin'izany tamin'ny 2016 satria nangalatra omby reo olona navanin-doza reo dia tratra teo Bekomafa le olona navanin-doza dia le Ramatoa Arfinety zany témoin tamin'io hoe ao ny hena ao amin'ny olona zay nangalatra omby io dia ny taolana koa naleviny ao anatin'ny lavaka dia rehefa mivoaka avy any amin'ny gendarme zany reo dia anao tsy maintsy matinay rehefa olona miseho mijoro vavolombelona dia anaovana valifaty. Sy nety nanatona ny zandary any an-toerana izy ireo araka izany. Ireo olona niarambona izay nisafidy niakatra eto Antananarivo renivohitra ny fiandohany ty herinandro ity no nitahotra sy horohoro. Manjaka ny kolikoly any an-toerana raha ny fanazavana izy ireo. Noho ny fisian'ny kolikoly zany mahatonga an'izao zavatra zao satria zay tonga any amin'ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny toerana Vondrozo dia avoaka
ny mpangalatra kaza no migadrao sy ny mpangalatra koa fa ny mpangalatr-omby sy ny mpamon'olona ray tompoko dia tsisy migadra amin'io distrika ny Voandrozo io ka izay mihitsy zany no mahatonga le vahoaka te hitrotra anao fitsaram-bahoaka sy ny mahatonga an'le valifaty rehefa mivoaka avy any le olona tsy mataotody fa nandany vola be izy dia lasa indray izy manao dahalo indray mandeha hanomerana an'io vola zay nomeny ny tompona andraikitra voalohany io. Ansoavaraka izany no ataony vahoaka any an-toerana mba hijerevana akaiky ny mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana izay ahina mety ho vadika adiboko any amin'ny distrika ny Voandrozo any. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia ho famaranana ny fialan-tsasatra ao anatin'ny fety. Fiara-miasa ny faritra Boeny sy ny commune Mahajanga dia totosaina any an-toerana ny 7-20 ary 9 aogositra izao ny tournée star tour 2021. Michel Arnardon. Mandritra ny 3 andro tsy miato no anatotosan'ny star ny tournée star any Mahajanga ny 7-20 ary ny 9 aogositra izao manomboka amin'ny 10 marainatra amin'ny tolakandro eny amin'ny Grand Bavois raha toa kosa eny amin'ny Borra ny hariva miaraka amin'ireo mpanakanto maro. Hitantsika amin'io zany ny tontolo andro eny amin'ny Grand Bavois misy ny animation courage manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 3 tolakandro ahitana karazana kilalao maro samihafa eny kilalao plage beach soccer, beach volley, course à goule karazana. Dia ny hariva kosa eny amin'ny Borra dia misy ny spectacle miaraka amin'ireo artiste karazana, misy koa ireo karazana kilalao sy fifaninana dia misy ny stand kermesy Gino natokana ho an'ny daholo be koa zany. Tsy adino kosa ireo stand izay ahitantsika ny ireo zava-pisotro star sy karazana sakafo isan-karazany amin'ny vidiny mirary dia mirary. Andray anjara amin'ny tihetsika ity ihany koa ny kopa-kelatra ary isana manokana ny fanadiovana ny tanàna. Antony mahatonga kopa-kelatra eny dia zavatra tsotra ihany anankiroa. Voalohany aloha mampafantatra amin'ireo rehetrarehetra dia mety mbola tsy mampafantatra izany mahakasika ny fisahanana ny fakora plastika zany na ny gestion de déchets plastika. Faharoa fanetanana ny olona toerana zany anavy ireo fakora ireo any amin'ny bac à collecte izay hoentinay manampina ny olona zany mandritra ny hetsika. Dia satria misy hetsika karakaraina ny Mahajanga dia rariny tokoa raha entina ny kopa-kelatra ahafahana manao an'izay fampahafantarana sy fanetanana ny vahoaka izay. Ankoatra ireo hetsika maro samihafa izay efa nahafantarana ny Star Tour ny andron'ny 7 aogositra famaranana ny hetsika isy ny fifaninana hazakazaka 10 kilometatra miaraka amin'ny eau vive ho tanterahana ao anatin'ny fanajana ny fepetra-ara-pahasalamana ny hetsika rehetra raha ny fanazavana isy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana. Ny commune Ambohimanambola sy Masindray ianao ny varotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay nataon'ny vehivavy malagasy sy miara-miainga. Maro no ray aman-dreny atonga nanjifa izany tamin'ity androany ity. Ny ankamaroan'izy ireo dia mitaky ny toizan'ny hetsika. Yves Richard. Ray aman-dreny maro no tonga nisitraka ny famarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary nataon'ny VMMM na ny vehivavy malagasy sy miara-miainga teny Ambohimanambola sy Masindray androany. Zava-dehibe amin'ny fanamaivana ny fahasahiranana ho azy ireo, indrindra akatoky ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra toy izao, ny hetsika toy itony, hoy ny fanazavana. Tena mitangana aloha zany ilay izy efa neto mbola tena azo efina, mbola mety mbola zakany fahefan'ny ray aman-dreny tsara. Dia eto zay no mbola manantena iverenanareo zany tsy hoe rovinana fa mbola manantena zay ny iverenana. 850 000 repaquet. Amin'ny cahier. Na 100 pages na 200 pages, repaquet 50 000. Mandro 16, 65 000 francs. Zay dia efa hitan'ilay 3 arivo sady misy frais koa mandeha any, 6 000 francs les retours. Dia efa mianika amin'ny 21 000 dépenses en plus. Eto tsisy frais zay mipetraka Ambohimanambola tanàna any. Fanao isan-taona ny hetsika toy itony raha ho an'ny vehivavy malagasy miara-miainga. Na mafisin'ny tompona andraikitry ny tsena fa ho fanenana ny vesatra mianjady amin'ny ray aman-dreny indrindra ny mpampiananjanaka eny anivon'ny sekolim-panjakana no tanjon'ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tahaka. Isan-taona ny vehivavy malagasy miara-miainga dia manao hetsika ohatr'izao
anenana le vesatra ho an'ny ray aman-dreny izay tena hita tokoa ny fahasahiranany amin'izao indrindra nisiny le ame anara-pahasalamana dia vao mety tena sahirana dia vehivavy malagasy miaramainga mivarotra amin'ny vidiny amin'ny entana mora ho an'ny ray aman-dreny tsy voafetra fa nahazo fahafapo daholo ny olona betsaka ary mangataka hoe mbola hiverenana fa mbola hodiniana le izy dia hita hoe iza ny hiverenana iza mbola anaovana. Ho tohizana eny Ambatofotsy Ambohitr'olo mahitsy tsy manjakandrina ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidy mirary amin'ity herinandro ity. Tanjony hetsika ny anamaivanana ny fahasahiranana mianjady amin'ny ray aman-dreny anatin'izao fanomanana ny fidiram-pianatra izao ahafahan'ny satokantrano manohy ny fampianaran-janaka na eo aza ny olana ara-bola isan'ny tokony ateraky ny krizy ara-pahasalamana amin'izao fotoana. Anaty tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia nanatanteraka fifanankalozan-kevitra ireo mpianatra eo anivon'ny Université Antananarivo ny tolakandro teo. Adihevitra mahakasika ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Eto amintsika moa no hita tao anatin'izany Nambinana Velorso. Ny toto-saina tety amin'ny Université Antananarivo ny adihevitra mahakasika ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny fiovaovan'ny toetry ny andro eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny fitadiavam-bahaolana izao adihevitra izao indrindra fa ny fanerana ireo tanora mba ahafahan'izy ireo manaitra ihany koa ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Dia androany zany ireo tanora mpianatra lalàna sy mpianatra sciences politiques ireo dia ampafantatra hoe inona marina moa zany no rôle ny tanora eo anivon'ny changement climatique sy eo anivon'izay hoe santé alimentaire izay. Nafinaritra an'ireo tanora ireo no nampafantatra an'io thème io androany satria fantatsika tsara fa Madagasikara dia anisan'ny pays touché indrindra amin'ny changement climatique. Tsisy vinantsika mitonga amany ny zavatra mitranga any amin'ny sud amin'izao fotoana izao. Aorianan'izao adihevitra izao dia miandrandra vokatra ireo tanora indrindra fa eo amin'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimo sy ny fiovaovana izay toetrandro izay. Draikitra ambony maheno mahita ny zavatra ataon'ireo tanora satria ny tanora araka ny efa voalaza matetika ny tanora no maro firenena ny tanora koa dia manana hevitra ampitaina amin'ny anio ity manokana dia momba resaka fahazoana sakafo eo amin'ny système alimentaire tokony ho raisina manoloana ny fahasalaman'ny tontolo iainana ary fahasalaman'ny vatan'olombelona. Tsy ahivina fa ny 12 volana aogositra lasa teo no andro maneran-tany ho an'ny tanora izay tafiditra ao anatin'ny fandaram-potoana amin'izao adihevitra izao. Izy kosa ny drafitra apetraka manomboka izao izay rahan'ny ministeran'ny fahasalamana sy ireo mpiara-mambonantoka amin'ny fandrindram-piterana. Izay no nivoatra nandritra ny atrikasa natao izay nanomboka omaly ary ny farana tamin'ity androany diny alarana Everson. Ny farana androany atrikasa nandiniana ny lalàna sy ny tahirin-kevitra mahakasika ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana manerana ny nosy izay hianarahan'ny ministeran'ny fahasalamana sy ireo mpiara-mambonantoka. Tsy maintsy atao lahatra-pahamehana ny fampiroboroboana ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Nandritra ny atrikasa no nametrahana ny drafitra sy apetraka manomboka izao. Moa dia araka ny fantatsika fa ny ministeran'ny fahasalamana no tena tompon'antoka voalohany sy mitarika ny mpiara-mambonantoka rehetra ao anatin'ny sehatry ty fahasalamana ara-pananana sy fandrindrana fiterahana ity eo am-pamolavolana ny drafitrasa 2021-2025 ny ministera miaraka amin'ny mpiara-mambonantoka rehetra amin'izao fotoana izao ankoatra ny drafitrasa izay tarihan'ny ministeran'ny fahasalamana dia misy ny processus zany iarahan'ny mpiara-mambonantoka rehetra koa amin'ny fandresesen-dahatra ny tompon'andraikitra isa ara-panjakana isa nambaratonga mba ahatonga ny fahasalamana ara-pananana sy ny fandrindrana fiterana ho tafiditra ao anatin'ny lahara-pahamehana hojerena akaiky ary ho atao ny fanaraha-maso ny fanarahana ireo lalàna mifehy ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana eto Madagasikara ho ireo mpisehatra amin'izany. Tanjona mila tratrarina ny hisitrahana ireo 500 ny vehivavy ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana anampiana ny firenena amin'ny fampandrosoana.
namafisin'ireo mpiara-miombonantoka hatrany fa vonona hatrany izy ireo hanampy ny firenena malagasy amin'ny fanatratrarana ny tanjona amin'ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny tetikasa wish to action izay vatsiany UCAD Vol. Raha ny vaovao any ivelany kosa indray dia mitony fitaterana olona hiala ao Kaboul teratany Frantsay sy Afghan no nandeha tamin'ny sidina voalohany omaly makany Frantsa mbola anarivony kosa ireo mikasa ny tsoka any toerana fanadina. Ireto ny teratany Frantsay sy Afghan niala faharotany Kaboul taoriany rarana azon'ny Taliban firenena. Nanainga omaly alina tamin'ny sidina hiazo any Abu Dhabi avy eo makany Frantsa izy ireo. Misy 920 ny mpandeha tamin'izany, 520 tamin'ireo teratany Frantsay raha toka Afghan ny 420. Ankoatra azy ireo, maro no efa miandry ny ialana any ihany koa. Na izany aza miverina amin'ny laony tsikelikely ny fiainana any Kaboul. Feno mpikapitandro filaminana kosa ny toerana rehetra. Misesesy ankilany ny fanambarana ataon'ny mpitarika Taliban entina ampitonina ny vahoaka. Isan'izany ny fanambarana fanamafisana ny famitsoran-keloka vaobe ho an'ireo avy amin'ny mpanohitra. Firenena maro ankilany no manafaingana sy manesy ny fakana ny vahoakan'izy ireo. Alina ohatra Britanika miisa maherin'ny 300 no nanainga tany an-toerana ny azo an'ny Grande-Bretagne. Raha ny antotanisa tao anatin'ny 720 ora, maherin'ny 5,000 ireo tafiala tany Afghanistan, teratany Amerikana 50 izy ireo. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasiahanao nanaraka izany mandrosoa sy nadaolo tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.